Miresaka asa fampandrosoana ny firenena iza ihany niaona tamin'ireo mpiara-miombona antoka aminy izy tao amin'ny Carlton Anosy azy ny ministerany asa ny taonivon'ny ministerany asa vaventy izay notarihany ministra Roland Ratsiraka tao anatin'izany moa no namariparitana ny dingana efa vita ary namisavisana ihany koa ny fiara-miasa manatraka fanadihadiana mahakasika an'izay hoentiny Marc Antoine eo amin'ny sariny Tsiry Rakotoarson. Manome toko fa hiara-iasa akaiky amin'ny ministerany asa vaventy amin'ireo asa fanamboarana sy fanatsarana maro samihafa ireo fotodrafitrasa isan-karazany ny mpiara-miombona antoka amin'ity ministera ity mandritra ny dindinika sy fiara-misakafo natao teny amin'ny Carlton Anosy. Dindinika izay natrehan'ireo ambasador vitsivitsy miaka sy monina eto Madagasikara sy ireo solitena avy amin'ny banky iraisam-pirenena ary koa ireo avy amin'ny volana Europeanina. Raha ny nambaran'Andriamatoa Roland Ratsiraka ny ministra ny asa vaventy dia ny fanafainganana ny fanampaterahana ny asa ahafahan'ny malagasy mampiasa ny lalana ho amin'ny fanamavanana ny fiainam-bahoaka ny tanjony tamin'ity fiainana ity. Ahona fahitanareo ako raha ohatra ka hoe rehefa vita ny lalana anankiray dia mba hoe misy orinasa atao fotsiny manao ny entretien iny mandavataona mandritra ny telontaona izany hoe entretien pluriannuel dia ohatra ny hitan'izao tsara le hevitra zay anisan'ny zava-dehibe. Anisan'ny zava-dehibe ihany koa dia hoe misy olona ilay orinasa avy any amin'ny toeran-kafa any mahazo marché eto amintsika kanefany ambany be ny proposeny amin'ny appel d'offre kanefany le qualité tsy ao dia ahoana dia tokony mba hoe tsy vao hoe miteny ianao no tena moins 10 ans zany hoe ny prix farany ambany dia ianao mahazo an'le marché fa mba eo ihany koa zany le qualité dia zany rehetra zany satria tsy maintsy raha midinika dia asiana ataontsika hoe fiaraha-miasa maharitra fa ny point dia hoe enimpolo andro kely loatra raha manao bilan kanefany efa hita mivahoaka lava zany enimpolo andro zany tsy didinina zay tsy miafaka amin'any zay fa androany tiana miova amin'ny fiainanay dia zay zavatra zay zany ny mahatonga anay nanambara ihany koa hoe fa zay antsika mila miona dia miditra lalina amin'ireny dossier reny. Misy ihany koa anefa ny fiainana ministra zava-vaventy amin'ny rakopatsitra mampiasa ny lam-pirenena samihafa androany fotoan'izay nahafahana namantatra ireo antony mahatonga ny fasiman-dalana avy any ny rakopatsitra vaventy. Misy mesure zany mila raisina satria 50 isan-jato ny camion dia be loatra ny poids dia manimba lalana dia hoe inona mesure raisina dia anao modification kely zany zareo amin'ny camion zareo fa mila technicien naony hijeran'le izy zany hoe pesage à l'essieu dia amin'izay zany mba répartir les poids dia mba tsy manimba lalana. Dia misy ihany koa fepetra sasany mba angatahana zareo zany hoe le balance ozy izy tsy mandeha tsara le balance mandefasan'le pesage na camion dia andefa olona any zay contrôler le balance fa ny fiaraha-miasa miaraka amin'izareo zany dia tsara ary hiaraka ivory zahay transporteur miaraka amin'ny groupement des entreprises. Nanamafy ny ministra ny asa vaventy fa 400 miliara ariary isa-taona ny tadiavin'i Madagasikara ahafahana manamboatra ireo lalam-pirenena rehetra. Vaingambola izay afaka ho raisiny fitondram-panjakana manokana tsy arahana amin'ny mpamatsivola iraisam-pirenena olona ambarany ary aroso amin'ny volana Novambra ho avy izany.